manjaka ny alabotry ety Ambohitrarahaba Andafiavaratra sy ny manodidina ary azo lazaina fa lasa faritra mena mihitsy aza raha ny fanamariana izay nety ny lehiben'ny fokontany. Ny fandriam-pahalemana eto amin'ity faritra ity dia azo lazaina hoe zone rouge mihitsy ny tanàna amin'izao fotoana izao amin'ny alabotry. Ny alabotry izy zany fa tsy dia misy le hoe mitabedina sy ny salan'izany. Amin'ny alina izy no tena manao ary ny zavatra tena alainy eto amin'ny tanàna dia ny batery tomobile. Efa nisy tsy latsaky ny 5 zao teto amin'ny tanàna teto hatramin'ny volana août septembre iny. Hatramin'ity octobre ity nisy anankiray koa. Zay aloha no azoko lazaina ny amin'ny fandrisisa mba milamindamina ihany. Hatreto dia samy manao izay mahatsara ambina ny fananany ny vahoaka fa tsy maintsy mbola misy ny fepetra horaisina miaraka ao aorianao. Nasiany lehiben'ny fokontany resaka ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna. Fahadiovan'ny tanàna moa dia azo lazaina hoe mety amin'ny apaha. Fa matetika ny olona dia ohatran'ny sarotra atoro ny zavatra izay misy. Ny fokontany koa dia manana ny atao hoe RFD, izay mpikarakara ny fahadiovan'ny tanàna. Ny zavatra manahirana eto amin'ny tanàna dia ny rano maloto. Zay any tena zavatra hita fa manahirana eto amin'ity tanàna ity sarotra lazaina amin'izany hoe ny vahoaka eto. Raha iverenana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia any Sabotsynamehana no misy ny poste de police ary Enilafo no misy ny bourgade ny zandary ety manodidina.